ahoana marina. Tsy handroso mihitsy Madagasikara raha mbola ireto mpitondra ireto. Averiko eto ity antso izay nataony Filomary Karavalomanana ho an'ny vahoaka malagasy ity. Miantso amin'ny vahoaka malagasy aho mba hahafahana manavitra ity tanindrazana imbonana ity, mba hahafahana manavitra malagasy izay miaritra ny fangiry firiana noho ny fahantrana sy vidanga ny vidim-piainana zay tsy nahitan'ireo vahaolana, tsy nahitan'ny mpitondra vahaolana zany. Mba hamonjena sy hametrahana ny tena demokrasia marina eto amin'ny tany sy ny fanjakana, dia manao antso avo amin'ny vahoaka malagasy rehetra tsy hakanavaka ny tenako. Ireo antoko politika tsy hakanavaka, ny fiarahamonim-pirenena rehetra mba hasay hijoro, ireo sendika, ireo olon-tsotra izay alaina ny fananana. Raha vana fotsiny tsotro zao ny varotra kely bananany eny amin'ny arabe ireny tsy famplazana, mijaly ifatiran'ovana reo tsy mandady arina, reo le mitondro vomana. Ka noho izany manao antso avo ao amin'ny maramila, ny polisy ary ny zandary tsy hanaiky atao fitaovana politika sy herim-pamoretana fa aoka ny tombotsoam-pirenena no atao lolarana, tombotsoam-pirenena no atao ambony, satria hiary ny vahoaka sy ny fananana nareo. Antso ho an'ny vahoaka malagasy rehetra iny, antso ho an'ny fanavotana ny firenena satria ny mpitondra afaka mialeto ary monina any ivelany rehefa vita ny ataony, fa ny vahoaka malagasy no mizaka ny vokany. Raisintsika ohatra ny orinasa JIRAMA io. Ny aiky ny JIRAMA ny faefatra ambin'ny folo ny volana Jona 2024, fa maro ny olana mahazo ny JIRAMA ka mahatonga ny delestazy tsy mety miato io, ka ny fahatapahana no tsy maintsy arindra satria misy olana avokoa ny milina mandeha amin'ny riandrano na ny mandeha amin'ny solika, ary goavana ny tsy fampian-tsolika. Nambara fa noho ny tsy fampiany ny famatsiana solika dia tsy maintsy fehezina ny fahatapahana, izany hoe tsy maintsy isy sy hitoy ny delestazy eto amintsika. Nambara fa tsy tokony ohatra ny 2 hatramin'ny 3 ora ny fahatapahana ho an'ny tambajotra iraisana Antananarivo, ary tsy tokony iverina indroa ny fahatapahana ho an'ny toerana iray. Tsy izany anefa ny zava-misy hatreto, fa petsaka ireo toerana izay andraisana fitarainana momba ity delestazy manara-penitra isaka riva ity. Tapaka efa ho adiny 3 sy tapany ny maraina, ary mbola miverina ny fahatapahana io manomboka amin'ny 7 ariva ka hatramin'ny 7 ariva. Nolazaina fa tsy tokony ohatra ny adiny 4 ny an'ireo tanan-dehibe hafa, kanefa misy aza ampifandimbiasina iray andro. Tahaky ny mahazatra moa dia misy foana ny fampanantenana, fa avy eo ny eo ihany ny eo. Iza moa tsy nahatsiaro ilay fidinana ifotony izay nanaovan'ny Rajoelina serasera tany Andekaleka taoriny ny famaizana izay nolazainy fa sabotazy iny. Ina ny fampanantenana tsy nataony ilay filoham-pirenena ho an'ny vahoaka malagasy tao anatin'iny fotoana iny? No heverina mihitsy aza fa 10 minitra aoriny ny alany tao Andekaleka dia afa-pahasahiranana amin'io herinaratra io ny vahoaka malagasy. Saingy aizitsika zao foana ve ny delestazy amin'izao dia io indray fa mampanantena ny JIRAMA, fa tsy hisy delestazy manerana ny nosy ny 5 ka hatramin'ny 4 ny volana Jona. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe fa angany 5 sy ny 4 Jona ihany JIRAMA no fiainan'ny vahoaka malagasy sy ny fotoana ilan'ny herinaratra tsy ho tapaka. Ny zava-misy aloha hatreto dia tena goavana ny olana. Misy ny fifanenjena amin'ny orinasa tsolika izay atao manomboka manenjana amin'ny fanjakana ihany koa. Manodidina ny 10 miliara ariary ny trosa tsy voalohan'ny fanjakana. Raha ny fikaroham-baovao dia 3 isan-jato ny fanenana tsy maintsy atao amin'ny solika ampiasainy orinasa io ankehitriny. Efa nanao réquisition nanaka solika anditra tamin'ny orinasa tsolika
na ny petrolier no azo andikana azy. Amin'izao anefa milaza ny hiverina amin'ny famatsiana normal araka ny tokony izy amin'ny volana ambony. Raha ny vaovao azo anefa hatreto dia hiakatra ny vidin'ny solika atoato, ary raha ny hita dia hiakatra avroa eny ny sandany hividianana ny gazoal. 20 isanjato ny fiakarany felorona. Ankoatr'ireo anefa dia nambarany tompona andraikitra ihany koa fa simba ny milina roa any Symbion Power tokony amokatra 70 megawatt, simba ny milina iray any Aksaf Power ka misy fahabangana 9 megawatt ny famokarana, izay tokony 80 megawatt no ataony. Manampitrotraka ny solika. Mbola ny milina roa amin'ny 4 any Andekalekatrano no miodina taorian'ny famaizana efa tamin'ny volana janoary, ary 12 megawatt eo ny vokariny. Ny milina fahatelo nambara fa efa mandeha, saingy mbola misy olana ny transformateur, ka nolazaina fa ezana ovitaina indray amin'ity volana jona ity. Mbola tsy mandeha ihany koa anefa ny milina faha-4 izay vaovao, raha ny vaovao azo. Tsy nijery ihany ny olana eto, ny tena nahamenatra dia ny filazana izay nataony Marie Chantal, solo tena maharitra ny banky iraisam-pirenena eto Madagasikara, fa teo ampidiovana alohan'ny andehanana amonjy fifanaovantsoniny tetikasa fa tsy ny banky iraisam-pirenena vola tapaka ny rano. Ankoatr'izay dia nambarany ihany koa fa ny mahantra izay milahatra rano eny amin'ny pompy no mandoa rano amin'ny sarany 5,000 ariary ny metra kiba, raha toka 5,700 ariary ny metra kiba ho an'ny manana rano any an-trano, ho iatrany nambarany ny solo tena maharitra ny banky iraisam-pirenena ity. Ity io fanazavana io. Ce matin, que quand je prenais ma douche, mon électricité était partie, mais Dieu merci, mon eau était là. Et je me suis dit, Dieu, je remercie le bon Dieu, parce qu'aujourd'hui, je vais signer 220 millions de dollars, monsieur le DG, et qui, j'espère, pourront améliorer la situation pour toutes les gens à Tana, pour qu'on n'ait pas de coupure d'eau, surtout quand on est en train de prendre une douche, parce que ça devient encore plus difficile. Mazava ngamby izay. Ny azo ambara dia ity fitondrana ity mihitsy no tsy mahomby sy tsy mahintantana. Profon'izany ny fampitohan'ireo orinasa-panjakana tao anatin'ny 4 taona izay nitantanana izay. Io raha mahita io ohatra ny Air Madagascar, ary raikitra ny fifanomezan-tsiny sy ny fifanemelohana eo amin'ny samy tompon'andraikitra ambony. Ny ministry ny fitaterana ohatra dia samy laza mihitsy fa misy ny tetika hividianana mora ny kompania nasionaly. Ny andaniny dia ny filoha-lefitry ny filan-kevi-pitantanana mampatsiahy sy miapanga fa ny ministra ankehitriny fonizy teo amin'io toeran'io tany amin'ny tetezamita no nanafaingana ny fahampitehany kompania. Raha tsy ilaza afa-tsy ireo fiarahamanidina matikapoka tamin'izany. Mifanilika sy mifandraony eo dia aisa izay hiafarany raharaha, satria samy rehareha ho akaika ny rajoelona avokoa. Ny caisse nationale de prévoyance sociale izay torovitina ny kitapom-bolany, tsy ritina ny vola ao aminy, ka ny mpitondra milaza fa ny omana 5 taona sy ny laza tamin'ny mpifidy fa efa vola ny mpamatsy vola. No volan'ny knapsa no ilazany fa azo alaina anaovana pilidinina. To samy maka ho aza izay mihevitena fa manana ny fahefana tsy refeso mandidy. Tonga hatraminy hoe ben'ny tanàna sy ny komine. Tonga mindrina 1,2 miliara amin'ny knapsa. Izao, ny volan'ny mpiasa latsakemboka anomanana fisotrondronono ao ihany koa. No tadiavin'ny fanjakana ho alefa any amin'ny fampisondrota karama, ka lazainy fa izy no ameno azy avy eo. Ny jiramamody io mito lefika tanteraka. Ny mpanjefa no mizaka ny vokany amin'ity fatapahan-jiro sy ny fatapahan-drano lavity, kanefa ny faktura tsy miova fa toy ny isam-bolana, vo maika miakatra aza ny vidin'izany. Izay orinasa-panjakana misimisy vola to tiana alaina sy ononona avokoa ankana volatrany, any ka miha mikorosofahana sy tena vizana ny ankamarony. Fa izany ve no nametrahany vahoaka malagasy anareo hitantana firenene? Fa ahoana marine! Ahoana marine!